Fa manoloana indrindra ny resaka ady tany na ny fihibodoana tany misy eto amintsika izay dia nanao fanambarana ary ny sify na ny sehatra iombonana ho an'ny fananantana fanambarana izay manao fitakiana ny mba hijerena akaiky ny vahoaka malagasy. Nao fanambarana ireo avy amin'ny SIF mahakasika ny fiambodiana ny tany eto Madagasikara, nambaran'izy ireo fa azo lazainao fahaverizanjony malagasy ny fiambodiana ny tany malagasy. Ka malireo fangorona tany misy dia mitaky ny hanaovan'ny fanjakana dinan'ny vahoaka izy ireo ny mba hanajana ny zony malagasy amin'ny fananantany. Eo ihany koa ny fijerena akaiky amin'ny valin'ny fanadihadiana amin'ny mety fiantraikany amin'ny lafiny ara-tsosialy sy ny toe-karena. Eo ihany koa ny tokony hampahafantarana ny mponina mialohan'ny fanatanterahana ny asa sy ny tombontsoa azon'izy ireo. Sata mikasika ny fiarovana ny zo tsy hoe izay voasoratra ihany lalàna iny miteny izay fa tsy izay hoe izay na tsisy titre aloha fa rehefa kely ny fomba mampanao dia efa tokony io dia tokony mijerena zany izay sady izay ankoatran'izay ao anatin'ilay sady misy zavatra maromaro dia sady fa eo koa ny fanamafisany tsisy tsy miteny an'ity resaka fokon'olona ity fa ngamba rehefa tonga ny fitondrana ny olona dia lasa miova hevitra fa ny fokon'olona fototry ny fiarahamonina malagasy na iza dia misy an'io daholo eto Madagasikara mba tokony henoina sy hananana fatokisany olona mba hiaro an'ilay zo mba ialana satria reo no tena malala ny eny toerana fa raha mijery plan de repérage any amin'ny topony tsy inge miaina misy olona any amin'ilay toerana tokony consultena zany ny fokon'olona hoe manahoana marina ny réalité eo amin'ilay toerana. Dia eo koa ny hoe amin'ny étude d'impact environnemental, étude d'impact environnemental tsy hoe sady resa misy fanadihadiana ara-tsosialy io no ara économique mba tokony fantatry le olona any amin'ilay toerana isy an'ilay fitrandrahana na isy an'ilay asa tao eritaona meloa mitaky zany izay nanaovana azy ary tokony ho ampahafantarina any olona ny votoatiny arakaraka ny voan'ilay olona zany eo amin'ny lafin'ny fanakarana ny resaka ara-teknika dia tokony tsotra sy mazava amin'ilay olona izy fa ohatrany tsy mazava zany no an'io. Nandritra ny fitondram-panjakana araka izany ireo avy amin'ny SIF mba hijery akaiky ny tombontsoan'ny vahoaka manoloana ireo fitrandrahana arinakibon'ny tany sy ireo karazana asa misy. Nambarany tamin'izany nandritra ny fanambarana izay nataon'izy ireo fa tsy mitsipika ny fidirany tetika asa maro izy ireo fa kosa mitaky ny hijerena akaiky ny tombontsoan'ny vahoaka malagasy amin'ny fisian'izy ireny.